Faly-miarahaba antsika rehetra indray androany tsika hianatra hoe ahoana ny ahafahana mampitombo akondro anankiray. Ny anay zao eto zanaka akondro nalaina fa afaka ataonareo lefa le vodin'akondro ngeza be reny koa no ampiasaina fa tsy voatery hoe kelikely ohatry fa tilo ny anavantsika andrana androany. Le tanjona amin'le hoe ahoana ny ahafahana mampitombo zanaka akondro moa raha ohatra zany hoe ity no ambolenareo dia zanaka akondro anankiray lasa anankiray. Fa ny tanjona amin'ity video ataontsika ity dia zanaka akondro anankiray vitantsika hatramin'ny mahatratra zanaka akondro 30 no vokarina ao anatin'le izy. Ny tanjona amin'izay dia sady miaina ny vola voaka aminareo amin'ny fividianana zanaka akondro no mitombo ny fambolena ataonareo. Raha miresaka kafe moa tsika amin'ny resaka agroforesterie koa tsika dia ilaina be ny akondro ao anatin'ny fitazomana alay nofotany ny anankiray. Ilaina be ny akondro amin'ny fahamezana alokaloka ary ilaina koa ny akondro amin'ny fampidiram-bola ho anareo. Ndao ary. Voalohany aloha esorintsika aloha le tena ratsy be tony satria sahirantsika rehefa eo le mikarakara anazy dia esorina ireny. Esorina aloha dia kalozan'izay le saringorengotra be teo. Manaraka diovintsika amin'izay ilay vodin'ilay akondro. Diovina atao mivoaka fotsifotsy mihitsy satria ila vonoina ilay bibikely. Indray koa misy aretina ilay akondro dia mila esorina fa indraindray miraikitra amin'ny tany be an'ilay izy iny ilay izy dia diovintsika aloha zany ity. Ao voadio tsara izy zany zay miala daholo ilay tany be rehetrarehetra dia mila esorina indray aloha litanareo mijery efa mijeretinareo misy ohatran'ny forme vety olona izy mila esorina ireny satria manko raha vao tsy miala ireny dia ireny mitsiriny zanak'ilay izy rehefa eo dia tsy mahatratra ilay isa enjehantsika fa mila esorina ireny dia mila rehefa vita zay dia akakelitsika antsy be anankiray dia hitanareo le eto manko ity ny anina centrale le izy le fitsiriny le daholo zany itsiriny izy rehetrarehetra le anankiray iny dia mila vonoina ity dia mila zaraina anankiroa eto sy eto fa zaraintsika ngeza tsara mahazo ohatr'izao zany tsika mizara tsara le tsy afaka mitsiry eo tsony zany le efa maty ilay fitsirina fototra teo dia mitovy amin'ity anankiray ity. Hitanareo amin'izao maty le izy zaraintsika tsara eo maty ka rehefa hitsiry amin'izay le zanaka akondro rehefa eo dia tsy eo tsony fa voaka amin'ny tony sisiny tony dia izay mahatonga antsika mahatratra hatrany amin'ny 50 isa zanaka akondro ivoaka eo. Mety 30 ka hatramin'ny 50 isa eo farakaraka fiandrasantsika anazy. Ny toy manaraka dia mila hosorana lavenona aloha le izy sady mamono an'izay bibikely rehetrarehetra ao no manatsara ny fitsirina faka vetivety efa amboly an'ilay izy amin'izay rehefa eo satria zany tsy maintsy ho tahirizina aloha fanaovana le pepinièrany dia tsara atao anaty sairany. Anay zao ty sairana eto afaka ataonareo tsy avy be ohatr'izao fa iva kely fa nitanjona amin'iny mba ahafahana mitazona an'ilay hafanana ahafahana mampiakatra an'ilay hafanana dia ilaina no manao anazy ao anaty saira. Rehefa manao an'ilay pepinièrany dia mila tany aloha tsika mazava ho azy evitrevona tsara le tany to tena mievitrevitra tsara. Vita ny tany dia mila zezika tsika. Mila zezika. Ny zezika afaka ampiasainareo afaka mampiasa zezika compost nareo zezim-pahatra nareo afaka koa mampiasa zezika kankana fa ny anay aloha zao zezika compost nampiasaina teto satria mbola tola rehefa vita zay dia atao ny lavaka ampidirana anazy alaina amin'izay le izy dia jerena eo an'ilay misy an'ilay tracena no ambony fa sendra tsongolo-kareo indray eo amin'ilay misy ny tracena no ambony apetraka tsara dia aveo totofana moramora ao. Alaina indray koa ny anankiray apetraka tsara dia atao mahitsy tsara dia totofana moramora. Rehefa mamboly azy efa manao zavatra koa efa fambolena tsy tsara no hoe voatototra le izy dia tsindriana satria manjary compacter le tany dia tsy afaka miaina le faka le izy fa totorana fotsiny.
Afaka ataonao be dehibe izy eo amin'ny 5 cm eo ny elanelan'ny anankiroa, ny anankiray sy ny anankiray zany 10 cm eo ny elanelan'ilay izy. De afaka manao be dehibe nareo ao anatin'ilay pépinière nareo. Ataontsika aloha izy io sady fanandramana koa ho anareo. Rehefa mitsiry le izy rehefa eo de afindratsika ao anaty gaine amizay de rehefa eo amizay afaka mambolena. Toy an'le resaka fanaovana akondro iny satria afaka ray volana ty aoriana zany sika manomboka mahita mitsiry le zanak'akondro. Resantsika tamin'iny hoe mahita hatrany amin'ny 30 ka hatramin'ny 20 isany ny zanak'akondro mitsiry eo amin'le fototra anankiray. De jerenareo ange ty rehetra zao izy afaka ray volana efa manomboka mitsiry ohatr' zao. De endrasina ihany fa tsy maintsy mbola itsiry maro be rehetra zao vao ray, roa, vao telo zay no mitsiry fa mbola hiakatra eo izy. Fa nataontsika hoe folo fotsiny ara no mitsiry ao anatin'le izy tsy maty antoka mihitsy manao an'le teknika satria raha zanaka vodin'akondro ray zany tokony ambolena de anankiray ny akondro azo amin'le izy. Mampiasa le tekniksika rehetra efa nahazo anankitelo mahery sady tsara be ilay zanak'akondro na sady matanjaka le izy ny tsara. Noho izany zany rehefa manao an'le izy nareo de ilaina foana manao teknika mba ahafahana mampitombo betsaka an'le zanak'akondro. Zay fa mirary soa daholo ary.